ny mana izay anjarantsika anio isika dia ny Romanina toko 4 ny 1:1 ka hatramin'ny 2:12. Ary ny fanontaniana izay valitsika amin'izany dia ny fanontaniana 9. Inona no fahamarinana izay ambarany ity tenin'Andriamanitra ity? Andeha hiaraka hivavaka isika dia hamaky izany tenin'Andriamanitra izany. Misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa mbola omenao tombonandro izahay, mbola salama, mbola afaka miaino ny teninao. Fahasoavana lehibe izany. Ary dia isaoranay ianao satria ankehitriny dia afaka izay hiaino ny teninao. Mitenena ry Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Romanina toko 4 ny 1:1 ka hatramin'ny 2:12. Manasa anao aho anokatra ny Baibolinao ary dia hiomana sahady hieritreritra ny fanontaniana 9 hoe inona no fahamarinana izay ambarany ity teniny ity. Hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Inona ary no lazaitsika ho efa azony Abrahama razantsika araka ny nofo? Fa raha asa no nanamarinana any Abrahama dia misy rehareany ihany, nefa tsy amin'Andriamanitra. Fa ahoana hoy ny soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Ary ho an'izay miasa dia tsy saina ho fahasoavana ny karama, fa ho trosa. Fa ho an'izay tsy miasa kosa, fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy, dia ny finono no isaina ho fahamarinana. Dia araka izany koa no ilazany Davida fa sambatra ny olona izay tsy sain'Andriamanitra fahamarinana tsy amin'ny asa hoe sambatra izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotany. Sambatra ny olona tsy sain'i Jehova heloka. Koa izany fahasambarana izany mo any voafora ihany va sa any tsy voafora koa? Fa lazaintsika fa ny finoana no isaina ho fahamarinany Abrahama. Ary ahoana no nanisana izany? Tamin'izy efa voafora va sa fon'izy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory, fa fon'izy tsy mbola voafora. Ary ny famorana izay famantarana dia no raisiny ho tombo-kasen'ny fahamarinana amin'ny finoana izay nananany fon'izy tsy mbola voafora, mba ho rain'ny olona rehetra izay mino izy, ary na dia ny tsy voafora aza, mba hisaina ho anireny ny fahamarinana. Ary ho rain'ny voafora dia tsy izay voafora ihany, fa izay mandeha araka ny dian'ny finoany Abrahama razantsika koa, izay nananany fony izy tsy mbola voafora. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ao anatin'izao epistily ho an'ny Romanina izao isika, dia mahita ireo karazana fandalinana izay nataon'ny Paoly ao anatin'ny fitarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra. Ary eto anatin'ity toko 4 amin'ny Romanina ity dia miditra lalindalina kokoa Paoly amin'ny fanazavana ny finoana. Misy tokoa mantsy olona sahiran-tsaina fatratra ary mieritreritra hoe inona no ezaka tokony atao mba hahatonga ny tena ho voavela heloka, mba hanana anjara amin'izany paradisa any aoriana. De miezaka fatratra. Misy mintsy ny manarorotra ary manao hoe miezaka manao adidy, atao zay adidy azo atao rehetra. Raha mijery ny tantaran'ny fiangonana tokoa mantsy tsika tany aloha, dia tsy azo lavina, fa nisy ny vanim-potoana izay nampianarana ny olona fa arakaraka ny fanomezany adidy na arakaraka ny asa soa ataony no hatanterahany famonjena ho azy. Ary izany fotom-pisainana izany dia mbola mitohatra ty aoriana aza amin'ny olona maro, amin'ireo kristianina izay mihevitra mihitsy fa arakaraka ny asa ataony no hamonjena azy na mahatonga azy ho voavela heloka. Mo ve tsy mifandray amin'ireo karazana
fivavahana samihafa. Misy na amin'izao fotoana izao aza ny fivavahana na antokom-pivavahana izay mihevitra fa rehefa manolotra ny tenany izy, ohatra manao viveriny ainy, misy zany, dia amin'izay no ampanantenaina fa mahazo ny paradisa izy. Izany dia fomba izay mivilana ihany ary tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Eto azy no anazavany Paoly indrindra ny tena fototry ny finoana, ary anazavany fa ny finoana dia mifanohitra amin'izay heverin'ny olona hoe miezaka amin'ny asa, amin'ny adidy atao, ary hoe tsy maintsy mandray anjara amin'ny zavatra atsy sy zaroa mba hahatonga ny tena azo famelan-keloka. Hazavain'ny Paoly amin'ny antsipriany zany ato amin'ity bokin'ny Romanina ity, ary indrindra eto amin'ity toko faefatra ity. Misy mantsy no tonga mihitsy hatramin'ny fiheverana hoe tokony hanolotra sorona indray toy izao sy toy izao. Raha izay ny fiheveran'ny olona dia sanatria lasa fombafomba toy ny fivavahan-drazana. Misy mihitsy ireny hoe hatramin'ny fanodidinana ny fasana impito azy mila mamono akola sy toy izao sy ny sisa sy ny sisa. Tsia, ny fivavahana kristianina dia tsy miankina amin'ny fombafomba na ny asa mampanao na ny ezaky ny olombelona. Jereo ane fa na dia ny lohateny teo amin'ny toko 7 ny 1:20 azy dia milaza toy izao: ny fanamarinan'Andriamanitra maimaim-pona ny mino any Kristy. Ny fanamarinan'Andriamanitra maimaim-pona ny mino any Kristy. Izay ny lohateniny andalatsoratra masina odinietsika izay mitohy indrindra amin'ity Romanina toko 4 ity. Rehefa mijeritsika ny tenin'ny Paoly raha manomboka ny 1 izy hoe inona ary no lazaintsika, dia hita ao anatin'ny tenin'ny Paoly fa misy adihevitra mitranga, ary ao anatin'izany adihevitra izany Paoly no manokatra ny fijeriny be sy ny maro, ary manokatra izy mba hanazava amintsika. Jereo tsara nge ny tohin'ny 2 hanazava Paoly ary milaza ohatra, aka ohatra roa izy amin'ny fiainan'ny olona izay ahitantsika ny ventin'ny finoana. Ny 1 ka hatramin'ny 9 no hanomezan'ny ohatry i Abrahama. Ny 9 ka hatramin'ny 9 kosa no hanomezan'ny ohatry Davida. Andeo raisitsika vetivety ary ireo 9 anankiroa ireo mba hahatonga tsika hatakatra ny ventiny atao hoe finoana araka ny fanazavan'ny Paoly. Ny ohatra Abrahama eo amin'ny tapany 1, inona moa no zavatra vitany Abrahama tamin'ny ezaky ny tenany? Izay no avohitra n'io andalatsoratra masina io manomboka amin'ny 2 raha faraasa no nanamarinana any Abrahama dia tsy misy hireharehany ihany nefa tsy amin'Andriamanitra. Inona no avohitra n'izay? Tsy nisy zavatra vitany Abrahama akory na tonga azy andray ny famonjena raha ny ezaky ny tenany samirery. Tsy misy hireharehany satria ny finoana hoy ny tenin'Andriamanitra dia tsy avy amin'ny asany. Ny 7 manamafy izany fa ahoana ny soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinany izany. Abrahama nino? Satria Abrahama nino, inona ny vokany? No amarinina izy. Andeo raisitsika indray ny ohatra 2 Davida manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 1. Ny ohatra Davida dia manamafy fa ny fanamarinana ny olona dia tsy avy amin'ny fankatoavana ny lalàna akory fa avy amin'ny finoana ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha niika Davida eo amin'ny 7 manao hoe sambatra izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Ao anatin'izany no toa karazana hikampifaliana
sambatra zay voavela ny elony, sambatra. Ny teny hoe sambatra amin'ny teny grika dia ilay teny manao hoe makarios. Inona no ambadika io teny grika hoe makarios io? Dia tena milaza hika am-pifaliana mihitsy izy io, toy ny manao hoe andray zany tombotsoa, andray zany fitahiana voavela eloka. Ny ao ambadika izay no ahitana indrindraindrindra fa tsindrin'ny Paoly, fa tsy ny asantsika na ny ezaka ataotsika velively no hanamarinana atsika. Tsia, ny fanamarinana atsika dia fahasoavana avy amin'ny finoana. Ary dia mbola hamarin'ny Paoly amin'ny toyiny zany. Ny teny mantsy eo amin'ny 7 raha miraza i Paoly hoe ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Io teny hoe nisaina ho fahamarinana io rehefa dinianao ny voambolana amin'ny teny frantsay ohatra dia ahitana fa ny fikajiana eo amin'ny lafiny arabola sy arabaritro no avoakany Paoly. Ny fitenenana amin'ny teny frantsay dia milaza hoe il porte à sa foi à son crédit. Zany hoe miditra ho tombotsoany, miditra ho tombotsoany ho fanamarinana azy manokana ny finoany. Ao anatin'izay dia mbola manamafy Paoly fa no hamarinina Abrahama eo imason'Andriamanitra. Ary ny tena sarobidy ao ambadika izay dia izao, ny mahita fa ny olona izay nanao ny tsy mety andeha ho raisitsika mihitsy aza hoe ny olona ny aina tao anatin'ny fahotana. Eo amin'ny tanora matetika dia raisina mihitsy ny fitenenana hoe ireo olona izay heverina ho tsy avitra intsony. Nahoana? Satria nanao fahadalana teo amin'ny fiainany. Asa mety latsaka amin'ny farany ambany mihitsy ohatra. Betsaka ireny, ary tsika raisina ny ohatra maro amin'ny gazety satria isan'andro dia misy ohatra ahitantsika ireny fahadalana ireny mitranga amin'ny gazety. Asa ireny filazana ireny ohatra hoe nokapohiny tamin'ny famaky ny lohany reniny, na olan'ny zanany vavy, nangalariny ny tahiry tao an-trano, hividianany rongony. Ireny rehetra ireny dia karazana fahadalana iainan'ny olona zay ao anatin'ny fahotana na milona ao anatin'ny fahotana. Ireny rehetra ireny anefa dia ambarany tenin'Andriamanitra eo amin'ny 5 hoe fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finoany no isaina ho fahamarina. Zany hoe reo olona voalaza ny tenin'Andriamanitra ho ratsy fanahy no hiarany zany teny izany, fa ny finoany no isaina ho fahamarinana. Mety ho lalina angamba izany teny izany, fa andeha ho raisitsika amin'ny fomba tsotra hoe ninona fahadalana ny ainan'ny olona, ny faharatsiana zay miantra teo amin'ny fiainany rehefa mitodika amin'Andriamanitra amin'ny finoana izy dia azon'Andriamanitra hamarinina. Ary eto no mipetraka indrindra ny lafiny anankiroa sarobidy zay tsara ivohitra. Raha amin'ny asa sy ny fahamendrehako, zany hoe no ezaka ataoko, no heverako fa hanamarinana dia toy ny tampo-karama izany, salaire hoy ny teny frantsay. Zany hoe ny ezaka zay ataoko dia midika azahoako tampo-karama ihany. Tsy izay no finoana. Fa inona no finoana? Ny finoana dia miankina amin'izay iankina n'ilay zavatra inoko na olona inoko. Ho an'ny kristianina, ny olona zay inony dia Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana, nanatanteraka ny famonjena. Inona ny vokatra zay? Ninona lasa ny ainako, ninona lasako mety ny samboara avoara, ny tondra nenina sy fakaviana teo amin'ny fiainako. Mbola lehibe lavitra no ny lasako ny fitiavan'Andriamanitra. Ary ao anatin'izay fitiavan'Andriamanitra izay dia saronany amin'izany fitiavana izany ny lasako rehetra feno fahadalana sy feno faharatsiana. Mampatsiaro hira anankiray amin'ny teny frantsay izay milaza hoe et repartir à zéro
avec Jésus-Christ pour berger. Io hira io dia milaza tantaran'olona anankiray izay niaina tao anatin'ny fahadalàna tamin'ny fiainany. Latsaka amin'enina tanteraka nefa izy. Ary teo no nahatsapany tenin'Andriamanitra tao amin'ny Romanina ity, hay moa, tsy niezaka no iverenany amin'ny fanamarinana, tsy niezaka no hahatonga azy ho vela ka tsia, fa ny finoana an Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana nanatanteraka ny fanavotana ho azy. Rehefa mino izay izy, Andriamanitra manamarina azy, tanteraka amin'ilay teny eo amin'ny Jaona 1:1, ny 5 manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ao ambadika izay ihany koa nefa dia hitatsika fa sanatria tsy varoboba akory ny fivavahana amin'ny Jesosy Kristy na ny fivavahana kristianina, ka dia hoe andao any fa dia mahazo famonjena tsotsotra daholo hoe tsia. Tsara no manamarika fa ny famonjena dia raisina amin'ny finoana, saingy ny olona izay mandray ny famonjena dia tsy maintsy mandalo amin'ny fibebahana, miaiky ny fahotany, miaiky fananalavitra an'Andriamanitra izy, ary miverina eo am-pototry ny hazo fijaliany Jesosy Kristy mba handray izany famelan-keloka izany. Ny olona nahatsapa izay, ny olona miverina eo am-pototry ny hazo fijaliany Jesosy Kristy, ninona fahotana ny iainany dia manatanteraka ny tenin'Andriamanitra izay voalaza eto amin'ity andalana 4 ity. Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Azonao apetraka hosolon'ilay teny hoe Abrahama zany ny anaranao, azoko apetraka hosolon'ny Abrahama zany ny anarako, ary ranona nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Avereno ange, tonony ange ny anaranao hoe fa mipetraka amin'ny finoana izany teny izany rehefa vonona ianao hanaiky ny fanamarinan'Andriamanitra anao amin'ny finoana. Izany no tombontsoan'ny fivavahana kristianina, izany no tombontsoan'ny finoana an Jesosy Kristy manamarina izy. Ny fanontaniana napetraky Paoly dia milaza eo amin'ny 5. Izany fanamarinana izany, izany tombontsoa zany ve ozy izy dia ho an'ny voafora ihany sa ho an'ny tsy voafora koa? Ao ambadika izay Paoly no manontany hoe moa ve natokana ho an'ny jiosy ihany izany fanamarinana izany sa ho an'ny jentilisa koa? Ny jiosy mantsy dia fantatsika fa nanana ambopolo oatra, nanana avonavo mipanahy mihitsy azy. Ao amin'ny Jaona 4 ohatra no ahitatsika ohatra anankiray mampiseho izany. Fa ny jiosy dia nanana avonavo mipanahy ary ny teny hoe taranaki Abrahama izay tsy mba handevona oviana, tsy mba handevonota izay. Dia valiany Paoly eto amin'ny andalatsoratra masina ity fa tsia, i Abrahama tsy rain'ny voafora ihany fa rain'ny tsy voafora koa, toy ny milaza izany fa ny voafora sy ny tsy voafora, zany hoe na jiosy na jentilisa rehefa manaiky hanantona an Jesosy Kristy ary ho amarinina amin'ny finoana, Andriamanitra dia manamarina azy tanteraka. Ary Abrahama dia rain'ny olona rehetra, rain'ny finoana izy. Ao ambadika izay no milaza fa manamarina Andriamanitra ny rehetra mino, na jiosy izy na jentilisa. Izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Romanina. Na jiosy na jentilisa dia mandray ny famonjeny Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny finoana. Hatreto aza dia mazava ny tenin'Andriamanitra fa tsy niezaka ataoko, tsy ny adidy alohako any amin'ny fiangonana na ny fanaovako asa soa no amonjena. Tsy milaza nefa ireny fa zavatra tsy ilaina akory ireny zavatra atao ireny. Tsia, ilaina ireny saingy ao arin'ny finoana
dia fanamarinana fotsiny ihany ireny fa nandray ny fanavotana avy am' Jesosy Kristy aho. Eto ampamaranana azy dia eno mipetraka ao anatin'ny olona tsiraray avy ny fanamarinana amin'ny finoana. Ka raha mikika i Davida nanao hoe sambatra izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra mipetraka ho ahy izany, mipetraka ho an'ny tsiraray avy izany. Ary eniko ao ambadika izany teny izany ny asarobidy ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra. Sarobidy loatra ny famelan-keloka omen'Andriamanitra. Sarobidy izany ka tsy voala, tsy voavidiko vola, tsy voavidiko amin'ny ezaka ataoko, tsy voavidiko amin'ny adidy izay eritreretiko ho tanterana. Tsia fa nomen'Andriamanitra maimaim-pona ho aho ao am' Jesosy Kristy. Rehefa mifarana ny ikam-pifaliana ao anatin'ilay hoe sambatra izay voavela ny elony, izaho koa miaraka amin'izany teny izany mahatsaro ny fiadanan'Andriamanitra omeny sambatra izay voavela ny elony. Iaraka ivavaka isika. Endre ny teninao ry Tompo Andriamanitra mideranao izay no ny teninao misotranao izay, fa na dia lalina aza ny teny izay nydinianay, satria tena maneho ny asarobidin'ny finoana ary ny vidin'ny rana latsaka Jesosy Kristy teo amin'ny azy fijaliana, dia mihamazava aminay ankehitriny ny atao hoe mino an' Jesosy Kristy. Raisy Tompo ny fonay, hatoky hino amin'ny fahatsorana izany filazantsara izany, amin'ny anaran' Jesosy Kristy Tompo. Amen.